kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana misaotra anao mbola misafidy hatrany ny maridrefy ny radio vaovao masoa anatin'ny maro a faly hatrany ny tenako miaraka aminao ao anatin'ity fandaharana kristianina mifampandroso ity a tamin'ny herigna dia ny fampizara mahakasika ny fandrosoana amin'ny fitoriana ny filazantsara no nentiny mpanompon'Andriamanitra tamintsika amin'ity anio ity indray dia hiditra kokoa any amin'ilay hoe inona izany no ilay ataontsika hoe domberina ilay zavatra atao ho an'ny olona mba ahafahany mandroso ara-pivelomana amin'ny lafiny samihafa ihany koa. Tsy iza akory fa pasteur Armiadana Balsam mitondra fitandremana ao amin'ny MTM Andramasina Philadelphia no mbola ivahiny amintsika indray ao anatin'izao fandarana izao ka dia manasanao am-pitiavana sy am-pifaliana hatrany izahay. Zay no ela fa dia ny tonga tsy miaraba hoy ny namantesitra araky ny hitako eto dia tena feno aravona sy fifaliana ihany koa izany mpanompon'Andriamanitra izany mbola hiaraka amintsika. Miaraba pasteur. Dia miaraba anao namana Edouard, miaraba antsika rehetra ihany koa any tokantrano izay efa liana dia liana tokoa hoe inona izany ny fampandrosoana resahan'ny pasteur izany satria mino fa tsy vitsy amintsika no nareny zavatra andresana tamin'ny heriny. Naka ohatra tamin'izy io hoe momba ny sosiety ohatra reny fa be da be ny zavatra azo raisiny ny amin'ny teny ity zany dia sationany amin'ny zavatra izay ahafahantsika mampandroso tena aloha pasteur voalohany ny pasteur namana mampandroso ny mpino mampandroso ny manodidina antsika ary mampandroso any firenentsika mihitsy. Io indrindratsika pasteur manana ilay antsoina hoe tetikasa mamafy voasary ianareo inona aloha izay tetikasa izay? Eny tompoko, ny atao hoe tetikasa mamafy voasary zany satria tena zany mitondra fiangonana MTM Andramasina Philadelphia. Amin'ny MTM moa zany mety maro ny manontany hoe inona ilay atao MTM. Ilay MTM zany dia hoe mission évangélique teratany eto Madagasikara. Zany hoe miainga avy eto Madagasikara no mandeha mission sady manao évangélisation. Ny fitsipika izay iainanay ny ao anivon'ny MTM dia ny pasteur aloha zany dia afaka miasa raha toa ka tsy famono amin'ny asa fanompony. Ny ina asa azony ataony zany dia aka ohatra amin'izany zao be da be ny pasteur aminay no gendarme, misy aminay no manana vétérinaire, manana maromaro zany manana asa akoatrany amin'ny maha-pasteur azy. Dia ny tenako ihany koa dia zay ny teo anivon'ny scoutisme teto Madagasikara, teo anivon'ny tily eto Madagasikara, teo anatin'ny sapanamena zay miaina ny atao hoe tetikasa. Zay zany fanabeazana ao anatin'ny sapanamena, miaina anatin'ny tetikasa ny scoutisme. Dia rehefa nitondra fiangonana ny tena dia hoe ahoana ny ahafahana mampiasa sy ampiasana nyreny zavatra nofanina sy ny ainana be da be ireo anivon'ny fikarakarana ny ondron'Andriamanitra dia nanao ilay tetikasa mamafy voasary izahay. Le tetikasa mamafy voasary dia le maha voalohany zany hoe ohatrany hoe mamère, ma maison, ohatrany hoe anay, fierté d'appartenance. Faly zany zahay fa manana le izy dia zarainay nefa nafaly izahay. Zay le maha voalohany. Fa le mafy MTM Andramasina Philadelphia, zay le mafy. Dia le voasary zany ara-baka teny raha miresaka momba voasary manokantsika dia misy hery hoentin'ny voasary. Aka ohatra hoe vitamine C. Zany hoe mitondra hery zany amina asa zany le izy mamafy voasary. Amin'ny fotoana mamety tena ambory voasary tokoa izahay satria efa anatina fandaharam-potoananay izahany zany zavatra zany. Fa ilay voasary tiana resahana eto dia
fanafoezan-teny vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra zay le mamafy voasary MTM Mandramasina Philadelphia vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra zay le mamafy voasary de tetikasa fanofanana ny pinto tsirairay avy zay resy lahatra eo anivon'ny fiangonana isa-tokantrano amokatra vokatra zay le voasary vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra zay zany io tetikasa io de eo indritsika na tonga anareo indrindra moa zany fa pasteur manokana mampitarika anao resy lahatra ka nanangana zay resaka tetikasa izay indrindra mantsy satria rehefa antanina le mpino hoe fa maninonareo tsy tonga mivavaka fa maninonareo tsy tonga manatrika le fiofanana fa maninonareo tsy tonga manatrika fampianarana fa maninonareo tsy tonga amin'ny toerana tahaka zao de zao ny valany mazana de tsy manam-boly zay tsy manam-potoana zay iza ny karakara ny biby fiomponay iza no hitady vola ho anay eo ny fiangonana tsy mbo manome zany raha tsy efa marary na misy fahoriana fa anomezana foana izy ka tsy zay tsy manam-boly zahay de hoe andao arytsika anomana an'ity zavatra ity entina tamberim-bidy entina anampina mihitsy an'rety mpino reto zay milaza fa tsy manana amin'izay aoriana an'ity tetikasa ity sy zay tetikasa mety mbola andeha de tsy afaka ilaza tsony hoe tsy manam-boly zay na tsy manam-potoana zay na tsy manana andry zay na tsy manam-pahalalana zay fa efa nomena azy daholo ny zavatra rehetra anjarany sisa ny mampiasa sy mampiatra ary mizara de zay no anton'ity zavatra ity satria amin'ny pasteur sy amin'ny association culturelle ny fiangonana zany hoe amin'ny teny tsotra de hoe amin'ny fiangonana kristianina azy de zao de tsy maintsy maka ny tenin'Andriamanitra ho taridalana afana miasa ao anatina tetikasa anankiray indrindra eo anivon'ny fiangonana de reto tenin'Andriamanitra anankiroa reto no ny angianay voalohany any amin'ny testameta taloha de ny faharoa any amin'ny testameta vaovao le tany amin'ny testameta taloha de tany amin'ilay mbola tsy nisy ny fahalavona zany hoe mbola tsy nanao zavatra tsy nety Adama sy Eva ilay olona voalohany fa mbola talohany iny tany vao namoron'Andriamanitra azy ary le ten'Andriamanitra faharoa ary amin'ny testameta vaovao kosa de any amin'ilay fiaviany Jesosy Kristy le any le voalohany resako le ary amin'ny Genesis toko voalohany de ny andininy fa 920 de zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany zay ny ten'Andriamanitra voalohany amen zay ny ten'Andriamanitra voalohany eo zany Andriamanitra de manome toromarika tsara ny olona voalohany tao anatin'ny mbola tovendrika aminazy de hoe manjaka ny biby rehetra na anaty rano na ety ambony tany na eny amin'ny habakabaka raisinay zany io taridalana raha iny fa ny taridalana faharoa de ao amin'ny Matthieu toko 5:20 de ny andiny faraiky amin'ny 30 hatrany amin'ny faefatra amby efapolo fa singanina amin'izay fotsiny le hoe ny andiny fa 4:30 sy ny 5:30 Matthieu toko fa 4:20 de ny andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 5:30 zay mivaky toy izao minaran'ny tompo manao hoe ary amin'izany ny mpanjaka de ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avia ianareo zay notahiny raiko mandova ny fanjakana zay voavoatra ao aminareo hatr'izay nanorenana izao tontolo zao de eto le izy de hoy izany izy fanona aho de nomenareo hanina nangetaheta aho de nampisotroanareo ny vahiny aho dia nampiantranonareo hatreo ihany amen zao io ten'Andriamanitra io rehefa tonga zany fiaviany Jesosy Kristy de atsony daholo ireo rehetra zay milaza fa nanaradia azy rehefa mibebaka marina de amin'izay akisany atao kavanana reo zay tena nanompo azy de ataony atao kavy ireo zay tsy niraraha azy mihitsy angamba raha tsy diso ahako zay zany zavatra voalaza eo lay mpanompo ratsy fanahy io de lay mpanompo tsara fanahy zany de zao ny resahany tam'izanoana ozy izy de nomenareo sakafo de rehefa jerentsika ny teniny ao amin'ny filazantsara ao de zay zavatra ataonareo amin'ireny madinika indrindra reny le mpanompo tsara fanahy io no ataonareo amiko zany hoe rehefa manao zavatra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany ny fiangonana de manao zavatra ho an'i Jesosy de eto zany zao de namalina iala izy de hoe
raha ohatra ka lay mamaha voasary zany no nalaina le tetika azy ko satria le ten'Andriamanitra voalohany de hoe manjaka de eto ndray de hoe nona mangetaeta fa le nona fotsiny zao ndraisiko de hoe inona ary zany no anjara andraikitry ny fiangonana manoloana zany anohanana zany de teo ny avin'lay mamaha voasary mba ahafahan'lay fiangonana vary izy efa mamboly tena fa fiainany zany fa matetika ny olana de ny lokany ahoanany mba azahoany reto loka mba mahazo protéine manana fahaseranana izy amin'ny resaka atody raha manana koa gasy izy mamikarakara manana atody zao de tsy mahafoy fa hoe aloako akotrika de andao rangaha hofaniny izy a iopy ganagana 5 farafakeliny sy dokotra laharay na ny mifanohatra amin'izay hoe gana dokotra vavy 5 sy gana laharay a opiny ao atokantranony de ny sakafo amahanany andreo a zay pody sakafo rehetra tsy ilaina ao an-trano zany hoe miala am'lay fandaniny-pona sy fanariry-pona ihany koa zany fiangonana de mirosa makany am'lay famezan-danja na valorizena lay pody sakafo avadika ao atody zay le fanjakana ry am'lay Genesis ary manjaka de eo am'izay le ato am'lay Matthieu 5:20 mamaly hoe nonao de nomenareo ino de le valiny hoe nonao de nomenareo sakafo dina le sakafo ao atody ao zany a zay tsara zany de am'izay zany lay ten'Andriamanitra tsy ery ambony pilipitra fotsiny na mandeha fotsiny am'izao fa tena atraika le ten'Andriamanitra zay zany zao sationany lay mamaha voasary ny zanay no natao ohatra fotsiny ihany io fa ianao koa afaka mamorona azy azonao ampiasaina eo misy anao io ndretsika makasika antsy resaka fiompiana ganagana na dokotra ampivadina ho lasa sarin-dokotra inona daholo zany ny zavatra efa nataonareo nampiarina tena ahitana vokatra tao anatin'izay ya ny zavatra efa nataonay zany satria ny lay mamaha voasary misy fizarana efatra lehibe ny fizarana voalohany de hoe ny famokarana atody fotsiny ny fizarana faharoa de hoe ny famokarana zanany na hoe manakotrika amin'ny alalana couveuse zany na amin'ny alalana akoho zany na amin'ny alalan'izay vorona na akoho amamborona afaka mikotrika fa ny fahatelo a de ny fanalebiazana zany hoe le zanaka sarin-dokotra io zany a de alebiazana hatrany amin'ny 5 volana na 9 bolanany de ny faefatra farany lay dingan'lay mamaha voasary dia ny fanatavezana satria raha vao mamaha voasary noresahana zany de ny fiafaran'le izy de fahazahoana hatrany amin'ilay hoe aty matavy na hoe foie gras io de tena tiany avy any ivelany izy io de isika eto koa efa manomboka any amin'ny faritry be enjiny efa manomboka mamokatra an'izy io de tena manjifana izy io zay ao anatin'ny vidiny zay tena somary lafo vidin'izy io ary tena be pity mantsy izy io tafiditra anatin'ilay hoe sakafo qualité luxe zany izy io zay ny fiafarany voalohany a mamokatra atody faharoa mamokatra zanany a amin'ny fanakotrehana fahatelo manalehibe ary faefatra aty matavy eo amin'le famokarana atody iza ny mety azahoana kokoa hoe le ganagana ny vavy sy de lay dokotra ny lahy sa lay dokotra ny vavy de ny ganagana ny lahy samy manana ny tombony izy ireo fa ny tombony lay ganagana ny vavy a de zao ny fandehany raha ganagana zanatany izy zany a dia raha timombana tsara ny fahasalamany ny sakafony a ny rano androny dia manatody izy eo amin'ny enina na 7 volana eo miankina ny famotiany ara-pananahany dia araka mampitomomba tsara sakafony de manomboka izy manatody hatrany amina 7 hatramin'ny 10 volana manatody foana izy fomba fanadinan'ny gana vavy nefa de zao raha ao anatin'ny 2 volana izy a raha ao anatin'ny herinandro izy zany de 7 andro ny herinandro ray nefa atao hoe 5 amin'izay ihany izy manatody de raha ao anatin'ny 2 volana izy zany a de ataontsika fa manatody 20 izy le ganagana vavy io zany a mandritry ny 7 hatramin'ny 10 volana ny tsinony izy tsy mbo mikotrika
fa tsy maintsy dedavana pikotrika izy rehefa tonga amin'ny fotoana ny eo amin'ny fito na enina hatramin'ny fito volana eo le dokotra vavy ray de manatody 10 hatramin'ny 12 izy de mijanona de kotrehana iny a de afaka any amina 2 volana ny ray izy a vao miverina manatody 10 hatramin'ny 12 de kotrehany de raha kotintsika zany ao anatin'ny taona zany a farafabetsany intelo izy a no manatody 10 hatramin'ny 12 zany hoe raha be indrindra zany ataontsika hoe 20 de ataontsika hoe 80 ny atodiny ny dokotra vavy ray ao anatin'ny heritaona nefa lay gana vavy kosa ao anatin'ny 10 volana de raha 20 ampitombotsika 10 na ataontsika hoe ampitombotsika 9 de eo amin'ny 20 sy 900 eo ny atodiny gana vavy ray raha tomombana tsara hoe amin'ny fahasalamana sy ny sakafony ary ny trano sy ny fikarakarana azy zany hoe raha ohatra ka ny vokatra amin'ny lalan'le atody zany no jerena de le ganagana no azahoana kokoa fa raha ohatra indray ao amin'ilay zanaka no jerena hoe tsy manana zay ampikotriana azy ianao de ilay dokotra indray no azahoana kokoa ao anatin'izay eo no fanontaniana anankiray pasteur hoe inona daholo ireo dingana rana raha tianao an'izay fiompiana ganagana mpivadiana dokotra na dokotra mpivadiana ganagana izay zany hoe tiako antaniana hoe ny sakafo ilainy ny fitaovana ampiasaina toerana ohatrany manahoana ya araky mafiompiana azy moa zany de zao ny zavatra misy araky ny zavatra misy izahay any anivony Amete Mandramasina de any ambanivohitra nefa ty zavatra ty ihany koa tsy voasakana ho an'ny aty andrenivohitra satria zao raha aka ohatra ny amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo satria ny tena moa zany mipetraka eto Antananarivo misy an'le hoe le malaza be tsy afaka miompy tsy afaka manao zao fa rehefa tena dinihako tsara izy io de hoe eo amin'ny latsaky ny 10 eo no azonao ompina zay zany fa après resana azavainao tompona andraikitra isan-karazany zavainao fisian'ireo de zao ny toerana an'ilay izy farafahakeliny eo amin'ny 2 metatra carré eo na ataontsika hoe 3 metatra carré eo ny toerana ilain'izay gana zay vorona anakenina zay de inavy no miseho anatin'ilay 3 metatra carré misy fatorizany ao tranony zay atao manary rano de misy ao dobo filomanosany zany hoe eo amin'ny 2 metatra sy 2 metatra amina 70 centimetatra eo ny habe an'ilay dobo de atao somary miponto izy ohatrany hoe misy degré kely ohatra hoe 3 degré na ataoko hoe 10 degré zany manary rano mba ahafahana manadio azy matetika zany de fitoerana sakafony zay zany tokony misy ao anatin'ilay toerana 3 metatra 3 mètres carré farafakely no raha manana lehibe noho zay anao de tsara izy io de arovana amin'ny fahavalo inavy ny fahavalon'izy io voalohany ny olona ny fahavalony io faharoa saka voalavo alika zay zany mety fahavalo amono azy mpangalatra fa ny farany de ny fahasalamany karakaraina tsara ny fahasalamany dia tahaka ny ohatra hoe fanomezana azy vitamine fanalana kankana fanaovana vaksiny isan-karazany zany zay zany ny fikarakarana an'ireo vorona reo de ny sakafo ny tena fihinany moa zany amin'ny mahavorona azy de ny zavatra misy eo ampelantanana arak'izay zavatra misy raha manaraka an'ireny fampifanana maro isan-karazany zay hentsika eny amin'ny radio sy télé maro isan-karazany reny tsika de efa misy provende ameny anazy fa eto indray de hoe amin'ny maha-kristiana azy de inona ny eo ampelantanana nefa natao zany hatramin'izay de hoe rehefa misy lay vary tsy lany iny de iny no angonina azadinoina fa farafakely no ny gana anankiray mihinana indray andro izy mahalany hatrany amina fefakilao farafakeliny zay zany sakafo tokony hoaniny fa mihoatra an'izay tsy ferana de inavy reo fefakilao reo misy vary masaka ao de fanaonay maka an'ireny akofa reny de afangaro akofa de mijery an'ireny anan-drano reny de ampiarahana anan-drano de mijery vovotaolana na vovona korandrika ampiarahana ny sakafony na vovotrondro
ampiarahana ny sakafony eo zany a de zay no mena azy maraina atoandro hariva mivoky arak'izay lanina izy a de amena rano arak'izay lanina lay a vorona be da be nefa amin'ny toerana misy atsika any no manarinary vary masaka fotsiny manarinary akofa fotsiny manarinary an'ireny huitre avoanina reny de azo angonina izy reny de amboarina fotoana de lasa manana sakafo ianao zany a de mahazo atody ianao a de mahazo sakafo ianao zany de zay le hoe ary amaty hoe nonao de inona nomenareo zay zany zao no zavatra nataonay tany amin'ny fiangonana misy anay. Ho anareo ve nisy mpiara-miasa na mpiara-miombonanto ka nanofana anareo manokana tamin'izay? Ny mpiara-miasa aloha zany de ny dadako teknisianina ambony ny fambolena sy fiompiana de ny tena koa fa misehatra foana anatin'ilay fambolena sy fiompiana de efa niainana le izy de hoe izy zany tena manofana de manampy tantsorokeo ako arak'izay ama teolojianina zany de resaka ara-baiboly no anoanako an'ilay izy nefa ihany koa misehatra an'ilay izy mihitsy de raha ny ara-bola zany a de raha izay zavatra resantsika zay hoe kana vavy dimy na dokotra vavy dimy a dokotra lahy ray na kana vavy kana lahy ray a de zao nanao zao zay tany amin'ny fiangonana nisy anay de zao mifandehana manao tsy paipaiky izahay ohatra de korona zany zao zay mivory tsy paipaiky 10,000 avy de rehefa vita le fifana de manao atsapaka izahay de omena le anankiray ohatra de amena le anankiray le vola rehetra amin'ity volan'ity fotsiny na ohatra hoe amin'ity herinandro ty fotsiny de miona indray zay amin'ny herinandro ambony de manao tsipaiky de amin'ny fiafarany zany a de tokony ahazo daholo ny rehetra zay zany zao le hoe tsy miezaka manao an'ilay mangataka foana fa hoe ao inona ny misy eo-pelantanana de izy inona ny ahafahana mifampandroso zay zany zavatra ray zany de misy ihany koa tamin'ny fotoana hafa de ohatra hoe zay mivady mihitsy ny resy lahatra de nanohana olo anankiray a fa averiny amin'ny fotoana mamety lay vola. Ya de teo indrindra lay vokatra ataontsika hoe fa hita tamin'ireo zay efa nanatanteraka an'izay nanahoana? Hatreto aloha zany ny fomba nitantananay azy hatramin'izay de zay zany tsy nanao mihitsy hoe rehefa mahazo vokatra le olona de hoe eto aty de karaka de zaraina ny tombony na de zao fa izy mihitsy no mikarakara azy de na zanaty zany ary teny am-piandohana de nilazanareo hoe ohatra hoe tamin'ny heriny resaka anareo hoe de ahoana ny momba ny ahafahana tena mampandeha marina le asan'ny Andriamanitra de ny resaka sosiety fa tamin'ity indray zany zao de zay mihitsy koa nanao an'ilay mamaha voasary taty Antananarivo de ampitiavana sy ampifaliana ny resanareo tamin'ireny andron'ny confinement reny de izahay a de lasa mivarotra atody isan'andro satria aza adonina fa tamin'izay zay nanana gana maromaro a de tsy de manana atody maromaro zany izahay de amidinay amin'ny vidiny mora le izy de tena iazaka zany olona ary tena ifandrombana tamin'ireny fotoana ireny nisy krizy ara-tsakafo fa izahay a nanana tahiry ary afaka nizara tamina mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany tamin'le zavatra nisy zany de zay tokoa le amaimetiaima moa ny ilazana an'izany slogan na teny fanevanay de hoe ho fitahina ho an'ny hafa izy io manko a de somary vazovazina eny io rehefa tsy tena miasa tsika de zao no ataony tsy ho fitahina fa siny aksony a ho fitahina zay zany io raha vao tsy tena miasa tsara zany tsika na mampiasa tsara ny tanantsika tsika de lasa tsy tonga ho fitahina fa tonga lasa ho fitahina lasa mpamitaka loza be de loza be zay zavatra zay de tena tamin'ireny andron'ny confinement tamin'ny heritaona reny zany zao a de tena marina le tenin'Andriamanitra hoe tena lasa fitahina ho an'ny hafa satria tena manome atody a anampanompon'Andriamanitra maro isan-karazany za moa de voninahitra ho an'Andriamanitra irery any nanome an'le tolotsaina de tena naombo le izy de teo zay nanapa-kevitra hoe andao rangalo tsy sehatra any be dingana faharoa le mamokatra atody le mamokatra zanany a fa andao avy hatrany de avoaka atody le izy de fifaliana ho anay ao tokantrano no marainy ny andro de iny fa mandeha manangona atody ao amin'ilay trano kely misy an'ilay gana de tena faly izahay hoe tena zany zavatra fitahian'ny tompona ny olona rehetra manodidina anao na firenena mihitsy aza mitaraina anao na tsy misy a ianao a mba nomen'ny tompo anjara atao anatin'izany zavatra zany mahafinaritra be zany pasteur raha ho antsika mpiaino zany de zao hoe anisan'ny fomba fiarinana anankiray izay famokarana atody
na gana ampifadiana dokotra na dokotra ampifadiana gana izay fa eo koa mety mampamindram-panontaniana amin'ny mpiano antsika hoe ahoana ny ahafantarana ireo karazana vorona hoe tsara mety tena mokatra ya izahay zany zao a tamin'ny nanao an'izay zavatra zay de tsy tonga zay de hoe mividy zanany kely fa avy hatrany zay de nakeny amin'ireny piompy de rehefa nakeny ale piompy izahay de ny safidy manokana zay a hividy vorona tany amin'ny toerana tsy lemaka. Inona ny antony? Ny vorona zay ny zatra ny toerana lemaka de zatra sakafo mendrareo an'lay akorana fozahorana. De izy io rehefa vidinao a ka ompianao de tsy mety mihinana afa-tsy io izy. Na omena sakafo na omenao iny de tsy mety mihinana afa-tsy io izy. Satria zay nanazariny azy ary zay ny lazainy ten'Andriamanitra zaro amin'ny lalana tokony alehany. De rehefa lehibe izy de tsy miova an'izany ka eto koa zao ganagana ny faritra lemaka de zay koa no ataony. Ohatra ve afaka mamea zay faritra? Aka ohatra lanera, aka ohatra fenorivo. Fa rehefa naka zany zay de somary nikisaka kely tany Atsinanana na tany Avadra na tany Atsimo any amin'ireny be tendrombohitra. De ny famahanan'ny olona sy ny voronany zany zao a de omeny akotrony azy na omeny katsakany azy na omeny varimasakany azy na omeny potina vomanga na potina mangazo. De moramora kokoa zany ny le phase d'adaptation na fivoahan-toerana aty amintsika. Afatsika mameny zay poti-sakafo misy eo am-pelatanantsika omena azy. Zany hoe anisan'ny anankiray zany tombony kokoa le mijery an'le efa somary ngeza ny ampiasaina fiteny. De rehefa mijery azy ianao a de raha misy moa zany ahafahana mahafantatra hoe eo amin'ny 5 volana na 9 volana eo. Tsara izany eo amin'ny 5 volana de feo aminao de 2 volana sy 2 volana eo zany sisa ohatrany hoe misy en quarantaine eo ianao manatsara ny sakafony de avy hatrany izy aveo de manatody. Nataonay zao de zao vao niopy le olona niopy ohatra izy niopy ganagana kely hatrany amina 700 izy de tonga zay de namandrika zay maka zay vavy anaky 80 na otrina ny vidiny de teo manodididina ny 2,000 sy 1 alina teo nividananay azy efa bolana na 5 volana teo. De natsarainay sakafony nompiana tao anatin'ny 2 volana izy de avy trany de tonga de nanatody. Eo amin'ilay resaka hoe vitamine fanafody mety hoan'ilay vorona aiza no ahalalana an'izay? Zay indray a de izay le hoe miara-miasa foana tsika zany tsy mahazo miolon'olona samy rery. Misy indray le hoe tompon'andraikitra ny fahasalaman'ny biby. De manatona an'ireny tsika na misy koa izy io ohatra mpianaka amin'ny finoana amintsika de miara-miasa amin'ireny isika zay zany zavatra misy. Satria aza adinoina fa somary sarotiny ny fanjakana mahakasika ny fahasalaman'ny biby. De misy koa ny olona fa natokana hiofana ho amin'ireny tahaka ny hoe docteur vétérinaire. De ireny zany metsika sehatra ndray amin'ny resaka fahasalaman'ny biby sy fanampiana tany-tsoroka atsika. Tsy de tena mandamy be ve izy io? Karak'izay nambarako zay hoe lay vorona ny vidinao zany zao. Ao de lay sakafony zany ny tena betsaka am'le izy de vary masaka sy akofa. Le akofa resahany io ve le akofa le antorana briky? Ya, zay indrindra le izy satria azo adonina fa rehefa manatody reo vorona reo de mila zavatra mafimafy takontrony akotry. De le akotry mihitsy no soloina satria tsy manana tsika satria ny sakafo ampelantantsika tsy manana akotry tsika fa le akofa no efa misy de le vary masaka no efa misy satria alaina eraky ny angatahana io fako manko izy io tena tsorina zay le mamadika fako azo ampiasaina tsy tiany aririny io zany de alaina io de angonina de valorisena avadika atody de ampinao andreto kalitao na calcium protéine. Calcium zao ohatra hoe vovotaolana rehetra na vovona akorandrika de ohatra hoe potitrondro de torto soja azonao ampiarahana amin'izy eo miankina an'izay misy ampelantananao zany. Zany tsy tena mandany be. Tsy mandany, tena tsy mandany le izy. Aka ilaza aminao zao ny zavatra le nompiana izay zao tamin'izay le hoe tamin'ny herintaona atodin'ny tapa-bolana ro tokom-bolana de amorti na efa voaverina ny vidin'le vorona. De ny sakafo zay nalainay voavery le atody amidy. De zany hoe misy loharanom-bola zany ianao isan'andro. Raha mivatro isan'andro anao raha mivatro isan-kerinandro de misy loharanom-bola akoatran'izay efa anananao. Raha tena mbola tsy manana mihitsy ary ianao de zay le hoe tamberim-bidy men'ny fiangonana hoe miasa mihitsy ndray zany ianao eo. Zay le hoe misy fotoana Jesosy le any hoe andana ry mpiasa mandeha makany an-tsaha de nariny karama.
iny zao Jesosy de hoe i Jesosy tenany mihitsy no mitady asa ho an'ny mpinina de eto indray zany zao ny fiangonana kosa zao a be da be ny tsy anasa be da be ny voaroka tao anatin'ireny confinement teraka reny a inona no anjara briky men'ny fiangonana be da be ny fiangonana niditra tao anatina fahity tamin'ireny fotoana reny arapola de ty zany zao a fitaovana iray ohatra na ahafahantsika misintona sy manokatra masontsika lavitra be hoe misy zavatra aririntsika fotsiny nefa azotsika avadika aloha ranombola de rehefa tsika mametsina an'Andriamanitra hoe tena tsy mitaha mihitsy Andriamanitra tena tsy mikarakara mihitsy Andriamanitra fa mangataka foana ataontsika miao foana ataontsika fa tsy mampiasa ny tanantsika araka ny tokony ho izy Paul zao de name ohatra an'izany Paul apôstôly de nanao hoe ny tanako no nampiasaiko izy nanaovako lay nitoriky ny filazantsara tany am'ireo anosy firenena maro isan-karazan'ireo ianao avy ambakany Paoly am'izao vaninandro zao ia tapitra sady koa ny fotoanantsika androany pasteur anisan'ny loharanimbola anankiray ahafahantsika mampandroso ny ataontsika hoe ny fitantanany mbola ao tokantranontsika zany zay fiompiana vorona izay kanefa tsy sarotra ihany koa le izy fa sady tsy manarinary fahatany ireny potikany ireny ianao no afaka mahazo loharanimbola vaovao amin'ny alalan'ny fiompiana dokotra mivadikana na gana mivadodokotra afaka sady varotra tody ianao nefa koa afaka manakotrika mbola mety misy tombony hafa ihany koa mety ho afaka resahana ny amin'izay fiompiana izay ho amin'ny manaraka fa amin'ity androany ity loha dia mifarana treo ny fandarana makasitraka ny pasteur Armiadana Balsam izay nivahiny tao anatin'ny fandarana fifandraisana pasteur mety ho azontsika ifandraisana amin'ny olona ny amin'izay mety ho zavatra manitikitika azy manokana farana tokoa ty dia omeko ny laharana fa tsy izay ihany ny zavatra azo atao fa maro amin'ny fotoana manaraka indray zany raha toka liny ianao dia mbola iverina matetetika eto ny tenako izara zay azo zaraina dia ny laharana zany 033 29 048 03 033 29 048 03 ny telemandray 034 45 308 11 034 45 308 11 ny adresse mail akandray adresse mail de balsama@gmail.com balsama@gmail.com iny ary dia isorana inao nanaraka hatramin'ny farany fandarantsika mpatsivoka hatrany lahara-pifandraisana ho an'ny tompony andraikitra ny fandarana 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 033 28 562 77 Kristiana mifampandroso fandaharany radio vaovao maso iandrekitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Rawan